Eny a, kory abisika finaritra aby Ragnandria. Tonga soa eto amin'ny fandarana monoa pastora fanarakareo isaky ny zoma harivariva amin'ny 5 ora aty amin'ny misy anay amin'ny 9 ora any Madagasikara. Androany sika hiresaka lohahevitra somary manahirakirana. Tena manahirana fa tsy hoe manahirakirana. Lohahevitra zay tsy de tian'ny olona loatra ny miresaka azy satria tsy hanaovana buzz. Ary zavatra ohatran'ny itony tsy fanaovana buzz mihitsy satria fahorian'ny olona no resahanao. De nefa tsy maintsy resahana lay izy satria mijery ny actualité tato ato dia mivezivezy be le hoe nirongatra be ny famonoatenan'Jatovo. Tsy miresaka famonoatena amin'ny ankapobeny fa famonoatenan'ireo Jatovo ado sy pré-ado mirongatra be amin'izao fotoana izao. Maneran-tany io tsy Madagasikara ihany fa maneran-tany hatraty Eoropa. De ho iaho hoe aleo resahana le izy. Ny tanjotsika eto amin'ity pejy ety de ny hanampiana antsika ray aman-dreny. Eto zao de fantatro fa misy aminareo zay tsy mankasitraka ahy niala tato amin'ny pejy, niala tao amin'ny groupe, fantatro fa mila an'ity zavatra ity de ho zaho manontany aminareo hoe ampirimo any anaty paosy aloha ny ampopo fa sao de mba mahavonjy ny zanakao ihany ny zavatra resahana eto ka na de halanao tava ary aho na de tsy tianao aza aho dia mba eno ihany sao de mba mahavonjy anao ny zavatra resahana eto. Ny zavatra ho atao eto dia antsoavo ho an'ny ministeran'ny mponina, mitodika manokana amin'ny ministry ny mponina aho sy ny ministry ny tanora. Tsy resahako loha sy ny fanatanjahantena fa ministry ny tanora. Ary mitodika koa amin'ny fianakaviana, ny ankonana, ary mitodika amin'ny fiangonana. Misy dimension anankitelo zany resahantsika eto, dimension familiale, communautaire, institutionnelle. Tsy misaraka ireo mitraiter an'ity problème de suicide ado et pré-ado. Voakasika ao anatin'io indray miaraka ny dimension familiale, miaraka amin'ny dimension communautaire, zany hoe ny fiangonana, ary ny dimension institutionnelle, ny institution, ny fanjakana, dia tokotelo masan'andro amin'ity resaka ity. Miamitombo aho ny tanora mamono tena. Tsy ho resahako ny resaka déception amoureuse. Iny zavatra efa klasika iny. Za tsy miteny hoe tsy mora fa efa mahazatra. Na ny olona mora vao mahita olona maty namono tena de tsy mahazaka an'io zany fiainana, mba ataoneo ihany ny fo olona ve no amonoana tena. Zany efa indrisy efa mahazatra. Fa tsy hany no resahako androany. Fa hiresaka antony hafa aho zay tsy firesaka loatra na tsy heno matetika angambany. De ho resahantsika eto satria manahirana le izy. Manahirana le izy satria tsika malagasy manana le atao hoe fady na le tabou. Misy sujet tabou zay tsy hoe tsy fady fa tsy sarotra amintsika ny mi-aborder azy. Or nefa le zavatra problématika. De avela fotsiny hoe tabou le zavatra, avela fotsiny hoe problématika, nefany hita zao fa io no fototra-aretina. Asa raha fantatrao fa ny suicide des ados no deuxième cause de mortalité indrindra. Ny suicide no deuxième cause de mortalité. De hiteny ve tsika hoe saripady zany fa loha tsy resahana, misy zavapady. Hiresaka zavapady mihitsy aho eto satria raha tsy zaho no hanapotsitra izany de iza. Isika ny amin'ny ankohonantsika tsy samy mamoaka le resaka amin'ny zanatsika satria manahirana miresaka an'izany amin'ny mpianaka. Na de tokony ho resahana, resahako eo rehefa aveo. Donc tsy maintsy ho resahako eto zay. Hoe inona no mahatonga an'izany, inona no tokony ho vahaolana, ary iza no tompona andraikitra.
miala tsiny fa tapaka kely ny connexion teo dia miandry ny rehetrarehetra hiverina indray zany. Miala tsiny indrindra tompoko. Ho averiko le zavatra andresahako teo. Ialana tsiny ny fahatapahana fa misy olana ara-teknika natapaka azy dia mamerina anareo hiverina tsikelikely aho eto. Izy ity moa mivantana dia maha-mivantana azy zay dia zay le hoe les aléas du direct hozy ny vazaha. Tsy azontsika ialana ny lafiny teknika indraindray. Eny ary, aloha iandro kely mba ho tafaverina daholo ireo namantsika efa teo. Averiko zany ny zavatra niresahako teo a. Averiko le zavatra niresahako teo satria tapaka le izy a noho ny resaka connexion. Ho zao hoe ny zavatra ho resahako eto a dia zavatra saropady ary miresaka zavapady zay tsy sahatsika resahana eo anivon'ny ankohonana satria sadaikatra antsika ray aman-dreny i-aborder le resaka amin'ny ankizy. Ny resaka fahafatesana ara-toko moa zavatra atao hoe zavatra tabou amitsika. Ka noho zany dia voatery aho zany misolo vaika any ankanana hiresaka ny amin'ity zavatra ity. De ho zaho hoe mahakasika dimension anankitelo ty lohahevitra ty. Misy dimension familiale, misy dimension communautaire, ao anatin'izany resaka fiangonana, ary misy dimension institutionnelle, ny resaka fanjakana, na ny marimarina kokoa ny ministera voakasiky zany manokana dia ny ministera ny mponina sy ny tanora. Satria miresaka famonoan-tenan-jatovo isika, suicide des ados et pré-ados. Ny zavatra ho resahako androany a, za tsy andany fotoana intsony any amin'ny resaka déception amoureuse hoe mahatonga ny ankizy mamono tena. Iny a efa klasika indrisy, efa klasika efa mahazatra entre guillemets ny mandre zany. Fa misy teboka sasatsasany zay tsy firesakitsika loatra. Mety hoe tsy fahalalana ve? Tsy de mino an'izay aho. Fa déranger antsika le zavatra dia manahirana amin'ilay toe-tsainantsika patriarcale malagasy, manahirana amin'ny fisainantsika malagasy le miresaka hoe zavapady entre guillemets tsy firesaka amin'ny olom-pady nefa de hita zao fa io ny fototry ny problema. De ho zaho hoe non, tsy maintsy resahana le izy. Ny zavatra hita de zao hoe isika matetika manana discours simpliste, manamora resaka. Ary tsy vitany hoe discours simpliste fa azo lazaina mihitsy hoe insultant envers les personnes concernées. Satria fitenitsika foana hoe zany zavatra zany de olona marefo no tratran'izany. Le olona efa ao anatin'ny problema mbola ivaivaitsika ihany hoe za olona vendrana koa zany, olona adala zany, zany ve de amonoana tena. Simpliste be zany. Aza maivanina ohatr'izany le resaka. C'est même insultant satria tu insultes la souffrance de la personne. Ianao tsy miaina le fahorian'le olona io ka mora aminao le miteny hoe maivan-doha aza. Zaza ny resakitsika eto fa tsy olo-dehibe. Fa misaoran'Andriamanitra fa raha mbola tsy mandono am-baravaranao le izy, mbola tsy mahazo angamba pour l'instant, mbola mety tsy mahazo ny zanakao na tsy mandondom-baravarana ao amin'ny tanàna misy anareo, de mbola tsy azonao le izy. Fa rehefa sanatria midona aminao le izy zay ianao vao hiteny hoe mba mipetrahanareo amin'ny toerako.
fa mavoatsika isika tsy te hiezaka hamantatra inona lay malaise misy eo amin'ilay tanora fa tonga dia boriboritsika hoe maditra ny ankizy tonga dia hitsahatsika ao tampondroa le zaza hoe maditra be loha mafy loha tsy manao afa-tsy zay lohany ihany non misy malaise eo misy mal-être ao zay tsy takatry ny sainao ray aman-dreny fa iainan'le zaza no zany dia atsaharo aloha raha vao maheno olona ohatr'izany ianao na sanatria manjoa amin'ny fianakavianao na ao aminao na namanao na olona fantatrao ny tonga dia hiteny hoe maditra mafy loha hoe ny adalàny ny te hamono tena hoe devoly zay koa monina sasany ampiasainy devoly non aza manana discours simpliste ohatr'izany ho aho fa mba manana curiosité mba trandrao le zavatra ka ny olona matetika mpanao reny fitenenana reny a dia ny olona mpitsoaka andraikitra tsy teo responsable amin'ilay mahavoan'le zaza satria problema tsy manana n'ilay patience tsy manana le capacité d'écoute fa inona ny mandeha mialoha ny préjugé ny préjugéntsika ny lasa mialoha foana dia déformé avy hatrany ny zavatra eo alohantsika io le resahako tamin'ny sahazany eo tamin'ny maly le réalité sy ny vérité mieritreritra ianao fa io réalité eo ambany masonao io ny vérité tsy io ny vérité une réalité cache une autre vérité zaranao ny mitrandraka inona ny vérité non dit ambadiky zao réalité zao fa tsy avy hatrany ianao dia mitsara ivelany rehefa mahita an'ilay réalité hoe indro nisy zazany tsoraka avy eny amin'ny tetezana indro nisy zazany tsambikina avy eny amin'ny 10e étage indro nisy zazany telina fanafody dia maty diozana hoe vendrana maditra mafy loha maivan-doha zay le olona mijanona amin'ilay réalité hitany masony fa tsy mijery hoe inona ny vérité ka ialako tsiny koa amintsika mialatsiny amintsika mpivavaka aho na ny piétiste tsy vitany resaka hoe hoentinambavaka ty resaky ty hoe rehefa makany amin'ny mpiandro na ny pastora dia zao dia ao fa hoentinambavaka dia mijanona eo non ny vavaka tsy maintsy atao na inona fa tsy maintsy misy mesure d'accompagnement concret en danger io zaza io ary raha tsy manao zavatra tsika dia non assistance de personne en danger melohany lalàny zany raha ny tokony izy ohatrany ianao olona mahita olona anankiray hoe io fa misy olona mamono dia ozanao za tsy hamonjy an'io fa ko raha tsinona hidikizo amin'io ao dia namany meloka ianao satria hitanao le loza mahazo an'le olona fa tsy nanao ninninona ianao meloka ianao anatrehan'andriamanitra meloka ianao anatrehan'ny tany sy ny lanitra meloka ianao anatrehan'ny fiarahamonina satria non assistance de personne en danger ka le fitenenana hoe entinambavaka fa hoeto miverina any zanakao fa za tsy hitako zay azo atao an'io irresponsabilité zany za manokana isaorako an'andriamanitra na dia efa 20 ans de ministère ary a dia tafiditra atao anatin'ny commission anankiray aty a Belgique commission aumônerie hospitalière dia atao anatin'io commission aumônerie hospitalière io a nanaraka formation amin'ny lafiny hoe ahoana ny accompagnement pastoral en milieu hospitalière fa nahitako zavatra be dia be ahoana ny fomba hianoncenao amin'ilay ray aman-dreny fa le zaza condamné voan'ny cancer irrémédiable phase finale ianao no miaccompagner ny dokotera hilaza an'le vaovao any ahoana ny choc psychologique an'izany any inona ny teny fidiny vavanao hilazana an'izany tsy maintsy milaza an'le vérité ianao nefa koa ianao tsy tokony hamono olona tao anatin'izany formation na aumônerie hospitalière zany nahitako ny atao hoe détresse humaine ny fahorian'ny olombelona amina resaka détresse zay tena tsy vitan'ny resaka le izy ary ny tena grave le ty rehefa tojo ny zanaky ny olona mpivavaka menatra mantsy isika ohatra hoe pasteur ianao dia sanatria zany zanakao zany manana réaction suicidaire na mpiandry ianao
na diaconina ianao na mafana foana fiangonana ianao de matsiaro menatra ianao mitany amahonana non tsy possible ny zanako ny manana zany toetsy suicidaire zany dia sarotsaromanao le zavatra fa plus ianao manarotsarona an'iny de c'est une bombe à retardement et ça va te péter en pleine gueule un jour de eo anao vo anenina tongotra aman-tanana hoe tahak'izay no resahany ty resaky ty fa tsy misy titre tsony mipetraka tompoka alohan'ny suicide tsy misy titre maha pasteur anao tsy misy titre maha mpiandry anao tsy misy titre maha diaconne anao tsy misy titre maha président de république anao tsy misy titre na ministre anao nous sommes tous pareils face à la détresse de nos enfants donc tsy manao politique d'autruche hoe mamenatra be am'tany mamonina hoe ny zanako manana toetrany suicidaire il faut faire face inona no atao rehefa sendra ny mpivavaka surtout le satria ohatrany hoe lefetsika ny olona tsy mivavaka no manana an'izany problème zany fa tsy zay mivavaka tension diso be zany diso be zany ça peut arriver à tout le monde personne n'est à l'abri de ce problème personne y compris moi même le pape je suis désolé je vais m'insulter anareo catholique tout le monde est à la même enseigne donc esory aloha le avinavim-panahy alohan'ny ianao ty émission ty anao hoe ça ne me concerne pas ry zareo tsy manam-pinono zany zareo jentilise zany zareo tsy mpivavaka zany fa za manana an jesosy azafady tompoko manana an jesosy ianao fa nosy raha ianao ary ny zanakao a tsy fantatrao ny zavatra anatin'ny lohany zanakao io na de milaza azy anao hoe fantatro ny zanako l'être humain est complexe noho zany a ny zavatra hitako anatiny zay ny fiangonana koa l'église a démissionné de son rôle inona ny rôle ny fiangonana hijery sy hitsinjo ny osa ny reraka reo ny priorité-tsika fiangonana fa tsy ny ondry efa matavy zany hoe tiako tenena matavy eto hoe le ondry efa matanjaka hoe mpiandry de anytsika ny mihazakazaka any amin'ny sampana any amin'ny fivorian'ny sampana any amin'ny fivorian'ny dorcas any amin'ny fivorian'ny fikabanandelahy any amin'ny fivorian'ny diakone olona efa matanjaka fa misy olona osa ao fiangonanao resaka io zaza suicidaire io fantatrao ve ngia paster fantatrao ve ngia mopera fantatrao ve ngia évangéliste fa misy ao aminao zaza manana sensation manana esprit suicidaire misy resy amy fiainanao mba misy mikarakara reny misy sampandraraha mikarakara zany ve sampandraraha fantatro loatra eto de hoe sampandraraha mikarakara ny jamba karakara ny marenina karakara ny mahantra oui fa le ato mba misy mijery ve non l'église a démissionné de son rôle asiko mafy ny tenako mangana ao anatin'izany aho a fa tsy manivaka ny manavaka ny tenako ao anatin'izany aho zay natonga naneran'ny tenako niditra nanao formation na aumônier hospitalier satria hitako hoe mbola misy zavatra tsy vitako manoloana ny détresse ny olona rehefa mandray olona de hitako hoe mbola misy zavatra banga tamin'ny formationko tsy mamenatra ny miaiko hoe misy zavatra tsy hay de lasa ianao mila maniran-tena mila mianatra ianao aza matikambo hoe efa navita master en théologie ianao tany amin'ny faculté taritsare fa tsy nianaranao tany zany mila formation spécialisée manao an'izany satria ain'olona no lalaovina ain'olona no lalaovina mialatsiny am'le terme fa tena zany raha vo miderapy ao ianao ka manao erreur ianao de soit le olona mamono tena soit le olona tavaroaka asa raha azonareo tsara zany responsabilité tsika ao anatin'izy ka iza no mba hitsinjo an'ireny olona osa ireny tsy misy pirara reny satria mandany andro ny accompagner olona ao anatina dépression satria mandreraky izy indraindray izy manana saut d'humeur hafahafa tonga de mitomany be fotsiny zao zany tsy ampovinao tsy rono tsy vaitiny tapitapika eo izy tonga de faly be tapitapika eo izy de mila mikikiky mila sac de sable izy amin'iny izy aza ferana avelao izy exprimer le douleur fa tsy hoe inona ary ty ianao ve tsy mpivavaka ko vazavaza ohatrany io avelao izy exprimer ny marary azy mila trop plein izy be de be ny zavatra mila resanao anatin'ity fa tsy fotoana atsika ny tsy ampy
mila fotoana ary le fotoana mihitsy no mahatonga atsika olon'ny fiangonana zaho anatin'izay kamo miaccompagner an'ireny olona reny satria ça pompe l'énergie mihinana fotoana be mila investissement de temps mila investissement d'énergie ary mila investissement dans la durée tsy fantatra hoe ro vity katino miva tsy vitany ray andro tsy vitany hoe oentina any amin'ny asasy famparezana de avoka devoly de miatratanana de vitatreo mila mitoy ka sujet délicat izy hoa fantatro c'est pas un sujet sexy mialatsiny am'le fomba fiteny tsy m'intéressé ny olona nefany il faut qu'on traite ce point là inona ny olana misy olana maromaro vitsivitsy anindriko an'ity zavatra ty souvent ny zavatra hita am'ireny kana zaza suicidaire reny dia tsy misy taratra amy voalohany hoe alerte psychologique ivelany tsy tonga de manao zany hoe psychologue avy hatrany zany mianja ho hitanareo fa aloaloha andeha le fampianarana any any ny afaratsika fa misy antony rehefa avy eo ny alerte psychologique matetika tsisy zavatra hitanao fa ny tena marina reo zaza reo mandefa signaux de façon indirecte mandefa signal amy fomba ankolaka fa ny problema isika ray aman-dreny tsy manam-potoana tsy attentif miobserve an'ireny geste inhabituel ataony zanatsika tsika zany tokony mahalala hoe zao ny fihetsiky ny zanatsika amin'ny andavanandro ka rehefa le zanatsika mandefa geste inhabituel matetitetika dia reny no atao hoe signal d'alarme any aminao ianao zany tokony mila micapter ny attention hoe y a quelque chose qui ne va pas fa tsy tonga de miala sakana le zaza de point barre zay foana moana atsika tonga de mora ataona manamora resaka jereo koa ny expression faciale jereo ny tarehany ny expression comportementale du jour au lendemain izy miova jereo izy raha vao manomboka amy s'enfermer ao anatina bulle zany hoe manangana bulle izy heveriny fa zay ny ahafahany miaro any tena jereo izy rehefa manomboka amy se couper du monde zany hoe i se coupe du monde reny anisany za tsy miteny hoe raha vo zay de tonga de zay fa anjaranao midetecte fa ny problema isika anie tsy manam-potoana handiniatsika an'ireny point reny satria tsika miazakazaka any amin'ny asa fivelomana on n'a pas le temps d'observer ces signaux d'alarme aolozy jesosy ny mpiandry reny tsara dia mahay mandinika ny ondrina mandinidinika ny ondrina mijery amin'ny atsapa hoe ty misy folaka ty misy maratra ozy izy ty misy ohatry zao zany hoe fantany amin'ny tsirairay na ondry amanarivona azy ny mpiandry tsara donc isika ray aman-dreny ane mitolona am'izany koa nous sommes des bergers matsikaritra n'ireny changement de comportement reny etsika ary rehefa mahita an'ireny ve tsika de ositsika hoe non c'est pas grave ray zay mety hiteny isika hoe efa hatram'izay anie zany ngia passé inona nanaovanao resabeny am'izany fa efa hatram'izay nisy zany famonotena zany ka tsy io nanaovanao blabla eto misy moa sy olona mpanao zany hoe ianao lany andro fotsiny manao blabla zafady raha lany aminao de tsy maninona fa raha anapikony mpiarabel amiko nanaovako an'ity fandarana ty de zao hoe oui et non efa hatram'izay tokoa kanefany eto aza manamora resaka ho azy eny hoe aza manao raccourci aza simpliste fa lasa mi-insulter ny souffrancen'olo ianao les jeunes d'aujourd'hui sont plus fragiles et plus exposés par rapport aux jeunes d'avant ny tanora am'izao andro zao dia tena marefo ary tena en danger ny teny an'izany daholo ny spécialiste amy resaka pédiatrie
sy mbola nisy tamin'ny vanim-potoana teto amin'izao tontolo izao na ka en danger ny tanora mihoatra noho nyzao vaninandrotsika zao. Misy zavatra itovizan'izy rehetrarehetra dia resaka déception hoe resaka zao hoe miala sakany iny efa mahazatra fa misy paramètre hafa vaovao izay tsy fatatsika ray aman-dreny tamin'ny générationtsika no paramètre ny olona amin'izao paramètre ny zanatsika amin'izao fotoana zao izay tsy fatatsika na hiniatsika tsy fantarina na tsy tiatsika ho jerena satria miperturbe any confort sika izy. Any koa ny ray lasa manakorotana alefaso any amin'ny zaza maditra any io zaza io fa manelingelina ny fianakaviana. Manelingelina ny fianakaviana. Dia atsipy any amin'ny adala avy hatrany. Ka misy paramètre hafa ny mahazatra taloha dia resaka déception amoureuse fotsiny ihany zay no nahazatra taloha fa amin'izao tompoko dia miampy zavatra be dia be izay tsy niainatsika ray aman-dreny tany aloha ka normaly asika manamaivana an'le izy. Noho zany tsy misy afa-tsy ty zavatra anankiray ty no ahafahanao ray aman-dreny miatrika an'izay dia zao mila isika manao karazan'le atao hoe immersion milona am'le monden'le jeune misy antsika misy an'zareo mihitsy. Raha tsy ianao mihitsy aloha manao immersion zany ohatran'le ohatran'ny olona le mianatra tenim-pirenena dia manao immersion de langue na manao bain de langue aiza ny ahafahanao manao bain de langue any am'le tanin'le olona mihitsy dia zay anao maraina atoandro hariva dia fomba firesany sy ny fiteniny no ianaranao. Ohatray koa ty mila ianao miala am'le mondenao fa mila ianao manao immersion am'le monden'le taloha fa raha zay tsy ho azonao mihitsy le izy. Tsy ho azonao mihitsy izy satria ils vivent dans un autre monde. Personnellement zavatra zay mivady manokana dia mandany ora maromaro mihitsy am'izay mianaliser amy resaka ohatra zao hoe rehefa mijery za amy resaka Facebook tanao tsika manao an'ity fandarina ty de zahay mianaliser ny resaky ny olona eto amin'ny groupe eto amin'ny page mandany ora ianareo koa mba manontany hoe finona mahatonga ahoana ny fomba hisafidianako lohahevitra na lohateny eto amin'ity page ity miainga avy amin'ny commentaire-ny olona miainga avy amin'ny zavatra resahan'ny olona ao amin'ny Facebook no ahitanao taratra hoe inona ny vérité ao ambadiky ty réalité tany sain'le olona. Ary eo zany manararaotra kely satria tsika moa zao fa eto amin'ny Facebook ny resaka ahoana amy fomba ahoana no andaninao ny fotoananao comment dépensez-vous votre temps sur les réseaux sociaux. Za zany tsy diaboliser ny réseaux sociaux misy fa hoe efa io ny zava-misy andao exploiter io ary tsara mihitsy ny misy an'io fa ahoana ny lecture anao rehefa mamaky zavatra eto amin'ny réseaux sociaux anao manao lecture premier degré ve anao sa ianao mahay manavaka hoe inona ny fond du problème. Inona ny fond du problème fa ny matetika moa olona dia mijery zavatra buzz mijery scandale dia iny mamaika dia mijanona eo fa mila trandrahanao hoe inona ny vérité afeniny tsy hoe afenina fa miafina ao ambadiky zao zavatra zao. Mba haitsika moa tsy hoe miala anatin'ny lohavitra fa ao anatiny any haitsika moa fa maninona araky ny mpandinika misy ny sociologue ny amy resaka réseaux sociaux nanao enquête fa azonareo tsaina hoe maninona ny tanora miala amy Facebook fa lasa makany amin'ny Instagram na makany amin'ny tsy haiko ina daholo ny anaran'ity karazana réseaux sociaux ny jeune ty Snapchat voilà satria nahoana satria le présence tsika ray aman-dreny eo amin'ny Facebook
midéranger an'zareo de aloha no miala teo hoe efa demode zany ty satria mahatony ray aman-dreny ny ao dia efa tsy natao atsika tsony fa ny tena marina ho ambadiky le izy de zao hoe le présencetsika no manahirana an zareo de lasa makany amin'ny Instagram izy sy mialina daholo zany isan'ny sinialina anankiray ihany koa zay tokony ho tandrematsika fatratra de ity ny resaka sakafo tapitapika ao ny zanakao lasa bolemika zany hoe lasa mihinakanina be tapika hafa le hoe tonga le vanim-potoana mampahazoto-homana be iny tsy resahako iny tsy miditra amin'iny fa le bolemika tsy rony tsy vetiny eo de le mihinakanina satria rehefa stressé misy olona karazany olo ohatrany rehefa tellement stressé de io hanina io no hoaniny non stop hoany izy fa any izy no ohatrany hoe manala stress any amin'ny fihinanany hanina na koa mifamadika am'izay bolemika zay anoreksika le zaza ina le anoreksia zany hoe tsy mety mihinakanina fa lasa mahikôzatra ary tena vao misy hanina kely hoaniny fotsiny dia za efa nahitaka ohatrany olona anoreksia problème psykôlôzika le izy manenjika azy ny eritreriny raha vao mitelona ary io problème ny ado satria hitanareo izy le mijery any amin'ny Instagram mijery any amin'ny Snapchat de inona ny modèle type anaseho anazy ohatry zao ny atao hoe corps parfait dia lasa anoreksiky le zaza satria nahoana miculpabiliser ny tenany izy raha vao mihinakanina fa lasa efa mametraka modèle type na morphologie enjehiny izy ary gravy be rehefa tonga amin'io anoreksia io tena sarotra ny manala olona ao anatin'io anoreksia matetika alefan'ny olona any amin'ny centre psychiatrika vao mety ho avitra tsy problème ana estomac io fa problème ato ny covid koa tamin'ny fotoanany covid niny covid iny midevoile tsy ny covid ny problème fa le covid ny révélé mal-être ny reto adotsika reto ny révélé ny mal-être ny reto adotsika reto zay efa tao ihany le izy fa voasarony nafenina tao fa le covid zany no napoka an'le izy namoaka an'le réalité hoe ay ve zao ny vérité n'reto zaza reto fa tsy fantatra hatramin'izay de le covid anisany ny révélé an'le zavatra de inona zavatra nitranga tao anatin'ny confinement iny niakatra be ny taux de suicide tamin'iny fotoana iny niakatra be ny taux de dépression satria inona nahatonga le dépression tsotra izy manana ami 5000 amis sur Facebook na sur Instagram nefa na ny ray am'ireo 5000 amis reo raha tena namany de eritreretinareo zay choc zay izy zany mieritreritra fa admiré izy zany mieritreritra fa suivi manana mpanaraka manana followers or tsy fantany fa reo olona manaraka azy ireo hivadika ho harceleur lasa miharcelé azy moindre fihetsika aminy ohatra nahazo poids izy na lasa lena izy de reo olona zay mpanaraka azy reo olona zay tia azy reo de lasa harceleur eo le izy de inona tonga an'ilay mal-être satria izy tia miposte zavatra sur Facebook na sur réseaux sociaux ohatra hoe nisakafo tany amin'ny restaurant iny zao mipozy ny akanjo vaovao dia avy am'izay reto olona victime de sa propre célébrité de lasa misy mal-être fa tsy nalala an'izay ny ray aman-dreny de inona no ataotsika rehefa tratran'le mal-être atsika matetika de inona no ataon'ny olona ezahana tsetsemana io mal-être io amin'ny alalany avoary tsetsemana amina zavatra ohatra hoe fitafy akanjo tafo voyage piscine balade dia tsetsemana amin'iny zany mba hahatonga anao ho apprécier ny olona indray dia
misy resaka dynamique de groupe hoe accepter le groupenao zay ianao namorona le groupe na bulle le bulle ami anao zany dia lasa ianao zany manenjika mampalahelo izy a manenjika an'le standard zay napetraky ny le namanao de eo ianao zany se rendre compte hoe ay reto tsy namana fa lasa bourreau dia eo ny zavatra problème mahazo anaiky izy azavaiko hoe inona ny lien tamin'ny resaka pandémie iny rehefa confiné total asika dia rehefa confiné anao dia miditra to amin'le efitranonao ao anatin'le petit mondenao ao le bullenao dia ao anatin'le ao anatin'le mondenao kely iny anao a tonga atao aminao daholo ny information rehetrarehetra efa tsara le izy a ianao zany a limité ao anatina pièce 30 allez 10 mètres carrés dia ozy izy Laurent Alexandre le spécialiste en intelligence artificielle au Google hoe ny tsy mbola nisy génération ozy izy a zay tena surbooké amin'ny resaka information zany hoe le information rehetrarehetra era zao tontolo zao a mifatratra ao amin'le zaza ao anatin'le efitra keliny iny ao amin'le fandriana keliny iny ny impacte an'iny ohatran'ny tsunami ohatran'ny vague tsy hitanao reny le atao hoe choc inona filaza azy teo tsy hoe choc émotionnel fa misy expression anankiray miala tsiny fa adinoko an'le terme karazana vague le information be dia be vo manokatra telefona anao zany de le information mifatratra de anao mieritreritra hoe ianao mijery vaovao fotsiny inona ny vaovao atao Facebook ina vaovao fa tena misy impact psychologique am'le zaza le izy satria nahoana tsy misy filtre izy ary izy midy an-trano tao anatin'le confinement de le pièce 10 mètres carrés eritrereto le monde entier mifatratra ao anatin'le pièce 10 mètres carrés de azonao an-tsaina am'izay ny choc émotionnel mahazo an'le zaza tsy zakany de miparitaka izy satria nahoana satria rehefa azony daholo l'information rehetrarehetra tonga eo aminy de lasa misy attente be dia be andrasana aminy am'le soroka kely iny avec ses petites épaules dia ohatrany hoe le monde attend quelque chose d'elle ou de lui ehetrety zazana 10 ans 12 ans 13 ans mieritreritra hoe on attend quelque chose de lui ary raha vo tsy mirépondre an'izay ianao de ohatrany hoe dernier de la société anao tsy voatery ho maladie psychiatrique le izy a so masitsika tonga de mety camarade saina zany le zaza tsy zay mantsy hoe aza manao raccourci hoa tsy voatery areti-tsaina le izy fa misy dimension hafa mihitsy de zao hypersensibilité zany zao anisan'ny tsy neritreretintsika hoe misy ny zanatsika manana n'io toetra io hoe hypersensible ny olona rehetra ny mety ho sensible ny olona rehetra ny mety ho influençable fa misy manana degré na sensibilité mihoatra noho ny hafa le hypersensibilité ary io hypersensibilité io tompoko tena zavatoza satria ohatra ny éponge le zaza tanao ny éponge mifoka rano de rehefa mifoka rano izy de tonga dia zay zavatra rehetra mandalo tonga de foany any aminy daholo tonga de any aminy daholo na zavatra tsy miconcerné azy ohatra problème climatique problème politique problème religieux problème fiarahamonina tonga de foany any aminy daholo satria izy hypersensible de iteny amiko anao tsy marina zany tena misy io tompoko zany ny caractère-ny jeune am'izao tsy nananany jeunesse taloha zany fa iainany jeunesse am'izao fotoana satria ina mahatonga le hypersensibilité tellement le information mifatratra ao amitsika en une journée tena tsy mbola misy ohatran'ity taloha isika tamin'ny andron'ny génération tsika na ny génération taloha voafetra ny information azontsika donc zany mbola gérable tsara ny zavatra rehetrarehetra tonga eo am-pianatanatsika fa eto am'izay a le information tena teza be tsy voafetra tsy contrôlé ary tonga d'un seul coup tsy maintsy sensible le zaza ary rehefa tratra ny hypersensibilité izy de mieritreritra izy fa misy zavatra andrasana aminy ohatry hoe io le hoe ino mifilazany izy ty le syndrome de messie hoe mieritreritra ny tenanao anao ianao zany tu dois faire quelque chose pour sauver le monde oui ao anatin'ny lohany zany
Anankiray koa amin'ny réseaux sociaux les tissus social rava voire même inexistant satria misolo bulle am'izao sika ho an'izay maharaka vaovao milafin'ny resaka teknôlôjia zava-doza be ny impact an'le chat GPT sahilana mihitsy ny mpampianatra am'izao fotoana zao satria il suffit de consulter le chat GPT de afaka manao mémoire ny mpianatra afaka manao devoirany amin'ny alalan'ny chat GPT ary ny tena comble ao anatin'le chat GPT dia azonao ampiana anatin'ny paramètre hoe eto mba asiana erreur kely na 10% mba tsy ho araky le prof zany hitanao zany hoe everitsika satria masy am'izao de hoe le réussite no voizina hoe tu dois réussir tu dois être le meilleur tu dois être the best of the best de inona ny solution nomeny zao tontolo zao nomena ny facilité de rehefa omena le facilité amin'ny alalan'ny resaka intelligence artificielle sy algorithme dia casser les tissus sociaux ane matoa hoe misy le atao hoe examen na fifandraisana mpampianatra ilaina l'échange entre profil fa tsisy tsony zany satria ny zava-dehibe de hoe za mahazo 18/20 mahazo 18/20 anao mahazo 20/20 anao mahazo 19/20 anao fa raha ampitahana am'le olona taloha 14/20 tamin'iny matière iny tsy mitovy ny richesse tsy mitovy le richesse voarainao tamin'le échange tamin'le prof satria misy resaka échange humain ao any daholo any izy manampitrotra kokoa eto am'izay miditra am'le dimension institutionnelle tsy misy politique d'état mazava au niveau des ministères au niveau ny ministère en population sy ny ministère de la jeunesse tsy misy am'ty resaky ty tsy misy structure d'accueil d'urgence amina cas eto moa nisy namana teny tonga de alefaso any amin'ny alefaso any amin'ny psychologue izy zay le isika tonga de hoe démissionné amin'ny andraitra tsika fa misy zavatra tsy maintsy ataotsika manangana cellule de crise maiky tokony ana ohatra ny any amin'ny sekoly zao misy le atao hoe infirmerie ohatra raha maharatra tapika le zaza alohan'ny hitondrana azy any amin'ny hôpitaly de mba mahazo ny premier soin ao amin'ny infirmerie ohatra ao amin'ny lycée zany na ao amin'ny CEG zany na ao amin'ny collège zany na ao amin'ny école dia zay vao hoentina any amin'ny hôpitaly raha sanatrika hoe grave le aretina de io le cellule de crise io any koa ilaina maiky alohany atongavany hoe irao any amin'ny psychiatre izy na any amin'ny psychologue tokony structure na cellule de crise psychologique ny université rehetrarehetra aloha tsy olazaiko aloha ny lycée aza fa tokony isy koa raha ny lycée tokony isy koa zany CEG misy azany structure zany re tsika fa livré à eux-mêmes les zaza de le ray aman-dreny koa nefany tsy manana compétence am'le izy tsy manana moyen am'le izy tsy afaka amy s'improviser ho psychologue daholo rehetrarehetra sao de lasa manao apprenti sorcier de zay no antony mahatonga raha hoe ahoana structure d'accueil ho anina zaza tratran'zany ao amin'ny sekoly sady inona no ataon'ny taleny sekoly alefa somody any amy ray aman-dreny any izy fa tsika tsy responsable any amin'io mitodika aminareo ministère ny éducation nationale zany mitodika aminareo ny ministère ny jeunesse misy zavatra mila jerenao etondray mitodika amin'ny fiangonana dimension communautaire move ireo pretra ao amitsika na mopera move ireo pastora na mpitandrina move ireo presbyteur move ireo diacre move ireo mpiandry ao amitsika mba tokony eritreretina hanomena formation élémentaire na de tsy ho psychiatre atsika tsy ho psychologue na ovinanao viny tokony eritreretina zany le premier tanao ohatra reny olona le amy resaka secourisme reny ina le premier geste amy secourisme raha misy olona zany ataotsika hoe maty andrano sady faty andrano na hoe manao arrêt cardiaque de misy ampianarina any amy croix rouge de ohatrizay koa lafiny psychologique tokony au moins mba midétecte zany le olona hoe misy problème lalindalina kokoa ty olona tya rehefa nanao dinika tam'le fianakaviana na tam'le dia tsy hoe enao no mamahan'le problème fa enao no
miorienté azy ary eo am'izay zany le tokony misy mise en réseau inona le mise en réseau hoe eo ny ilanan'ny ministère de l'éducation nationale eo ny ilanan'ny ministère de la population hoe omena karazana kit d'information ny ataotsika hoe assistance sociale amina école anankiray na amin'ny université anankiray na amina lycée anankiray de izy aveo no dispatché hoe sy zazy tia mila alefa amin'ny service ohatr'izao satria on détecte tel problème à tel niveau sy voavahanao zany fa ny rôle anao zany de mba manao lecture au moins de enao mandefa azy fa zay le tsy misy fa tonga de hoe mandritra zazy ty collé miditra ry amin'ny tsy mivoaka anao mandritra ny roa andro fa manao manao sa manala sazy ao donc zany mila jerentsika zay zavatra zay donc ny fiangonana tena miantso aho rehetra tena ora olona tsy manao masturbation intellectuelle fa tena sur za miaina zany sur terrain de manao antso aho zaho a ny voatery mianatra na de efa navita fianarana momba an'io zavatra io satria tsy possible mihitsy le izy eto zany de mitodika aminareo mpiandraikitra ny sampana fifoazana mpampiofana mpiandry roa taona telo taona ny fampioanana mpiandry tokony isy volet psychologique ny fampianarana ny mpiomana mpiandry fa tsy devoly daholo ny zavatra rehetrarehetra misy devoly ty zazy ty ampiasainy devoly ty zazy ty non tsy voatery devoly io fa problème psychologique problème hypersensibilité le zaza manana hypersensibilité de tonga de mitomany tapika zany izy karaha tsy manana notion farany élémentaire le mpiandry de inona ny mamaky azy foka mamoaka azy devoly de le zaza vao maiky korotanina ndray a zarakaratra donc miantso araiky tompoko mba hampio ny programme anareo misaotra anareo aloha efa manampy be nareo amy resaka spiritualité fa azadiny koa le volet psychologique fa mila ampianarina an'io ny mpiandry miantsonareo psychologue hampianatra an'io zavatra io ho an'ny mpiomana mpiandry tsy hainy dadapasy io raha tsy hoe anganonao formation l'izy dadapasy hafa ndray zay raha ohatra hoe misy pasteur amin'ny fiangonana nanao formation momba an'io là je suis d'accord fa aza mirangalitika hoe za pasteur de haiko dao ny zavatra rehetra il faut avoir de l'humilité rehefa miresaka fanahin'ny olona sy hoavin'ny olona ka rehefa tsy compétence nao izy fa au moins aloha ianao ohatra ianao pasteur zany nomena le formation hoe problème psychologique de zavatra tia je dois faire appel à une autre personne eo nefa le problème le pasteur na le mpitandra na le mopera tsy manana carnet d'adresse andolo le de hoe rôle ny pasteur rôle ny mopera rôle ny pretra tonga de hoe bon alohanao orientena amreto olona manana spécialisation ny amreto zavatra rehetra satria misy volet sy tandrify aho ny anjaranao lafiny ara-panahy fa ny lafiny ara-tsaina misy olona tandrify anjany fa tena milaza aminareo fa efficace ny zavatra tahaka an'izay ary zavatra tena mampalahelo de ty incroyable mais ny mahita tanora mbola vo eny amy fiandohan'ny fiainany mbola ataotsika hoe le printemps de leur vie mbola vo eny fiandohan'ny fiainany de efa ao anatiny atao hoe désespoir total c'est paradoxal olona vo manomboka misantatra ny fiainana de tena ao anatiny atao hoe tapidalakale any ane le tena problème an'izy ary mampatahotra an'izy rehefa mahita tanora anankiray anao a zay miteny hoe je n'ai plus de raison qui me tienne sur cette vie sur cette terre tsy manana antony hivelomako tsony aho rehefa tonga am'izay mitoucher le fond ohatr'izay le zaza alerte zay tsy possible hoe zaza vao misantatra zaza vao 15 ans 16 ans 17 ans no miteny hoe tsy hitako tsony ny antony mbola havelomako ny phénomène vaovao de ty tsy reo everitsika eno tsara zavatra lazaiko zao tsy reo everitsika efa mahazatra atsika no atao hoe fragile le olona atao hoe fragile hoe misy olona fa misy zany olona efa fantatra hatram'izay hoe tsy olona ty fragile hatram'izay a manana olana psychologique zay zao a
efa somary mba fatapatatsika ihany ao ny fianakaviana misy manana zay sorotsorotra zay. Fa ity ny phénomène vaovao. Tsy vaovao mantsy fa zay vao mihiratra ny masontsika. Io le lazaiko hoe za zany mamorona expression hoe j'appelle ce phénomène les grands oubliés. Les grands oubliés. Reo olona adino. Matetika masy tonga de hoe ka mampalahelo be le zanjy mampalahelo be le zokonao satria izy anie manana problème psychologique de izy aloha zany karakara dada sy mamy. Oui, fa aza adino fa am'ireo zaza normal ireo à l'apparence misy misofra reo fa tsy fantatrao. Reny le lazaiko hoe les grands oubliés. Satria zao ireo zaza reo de mieritreritra fa mafy be izy. Fa ny problème tena marina na nisy karapasy matanjaka be izy eo ambonin'ny fony. Fa ny tena marina dia misy zavatra feniny ao. Am'ireny zaza mafy be ireny indrindra no tena ao no misy ny stress. Inona le stress n'ireo zaza io? Za tsy miteny hoe le zaza fragile. Iny efa fantatra iny. Fa misy olona jerenao hoe mahay be le zaza, endry be le zaza, tsy sorotra mihitsy ety ivelany hoe misy problème le zaza. Attention, l'apparence est trompeuse. Na misy karapasy izy, fa misy stress en permanence ao aminao. Inona le tahotra ao aminy ao? Matahotra izy satria nahoana? Sao tsy voatazony intsony le toerana nametrahany ray aman-dreny azy. Hoe ty zanakay ty kosa tena mahay. Zanakay ty tena endry. Zany hoe napetrakintsika eo ambony piédestal le zaza. Napetrakintsika amin'ny toerana ambony le zaza. Dia lasa pression psychologique ho an'le zaza hoe j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit à l'erreur. Satria zaza no napetraky papa sy mama eto. Donc le olona io manana peur en permanence satria c'est un enfant intelligent, bon étudiant, une bonne étudiante, un manana niveau intellectuel tsara, des enfants exemplaires sur le plan moral. Et donc ces enfants vivent sous une pression permanente. Oui, tu n'as pas le droit à l'erreur. Satria on a misé sur toi. Nametraka ny investissement-nay, ny volanay mivady, ny fianakaviana ray manontolo de miandrandra anao satria ianao zaza mahay hatramin'izay. Satria ianao zaza endry hatramin'izay. Noho izany tandremo mandiso fanantenananay. Azonareo an-tsaina moa ny pression, ny stress. Stress mahazo an'io zaza io ametrahanao enta-mavesatra be le soroka ny kely balitika kely iny. Iny soroka kely balitika kely iny asianao enta-mavesatra be hoe ianao no reharehan'ny fianakaviana. Ianao no iankinany voninahitry ny fianakaviana. Satria ianao mahay, satria ianao endry. De le pression zay fotoana zay, le attente ny fianakaviana sy ny fiarahamonina natao eo ambony lohan'le zaza. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils n'ont pas le droit de faillir. Satria nahoana? Io zaza io no mitondra ny porte-drapeau. Io zany no mitondra ny porte-drapeau ny famille. Io mitondra an'le fanion familiale hoe zany ka teraky ranona. Teraky ranona very avaratrano. Teraky ranona very ambony atsinanana. Reharehan'ny fianakaviana. De eo le zaza seul contre tous. Tsy maintsy mafy be. Tsy manana droit amin'ny lalao, tsy manana droit, tsy maintsy mafy be. Satria ao an-damosonao papa sy mama, ny fianakaviana, ny tanàna, ny tanindrazana, miandry azy amin'ny basy hoe tsy mahazo mihemitra ialahy. Azonareo an-tsaina ve zany pression mavesatra ampitondratsika zanatsika zany? Sao de mba ao anatin'izany za? Sao de mba ao anatin'izany ianao? Mba azonao an-tsaina ve ny enta-mavesatra ampitondrahanao an'io zaza io amin'izany raha ao anatin'izany ka zany ianao? Zany no atao hoe vononao tsikelikely le zaza. Nous allons tuer l'enfant à petit feu. À petit feu. Mandeha tsikelikely io.
Et donc raha sanatrika misy échec kely fotsiny le zaza kely na manao erreur kely le zaza inona ny zavatra azo azy mahazo kapoka na mahazo sazy mihoatra n'olo le zaza hafa ary eo le problème lasa matsiaro sentiment d'injustice le zaza le sentiment d'injustice mahazo le zaza de hoe fa maninona ny anadahako na ny rahalahako na ny rahavaviko nanao connerie ngeza be fa tsy de mafy ny saziny fa nahoana rehefa za nanao erreur kely fotsiny de tena natao amiko daholo zao karazana sazy rehetrarehetra zao satria nahoana satria zaho no porte faneon'ny fianakaviana iry mantsy efa concre mialatsiny a ry mantsy efa maditra mpifokarongony mitsotro toka vocal mpamonjy boîte zaza maditra donc on attend rien de lui donc lui on s'en fout na dia manaonao foana fa ela raha vao manao moindre écart tonga de voadaroka satria nahoana ela no fanantenany fianakaviana na indri no fianakaviana fanantenany fianakaviana eo any mahasarotra ty zavatra donc gagy ianao rehefa zao azagagy ianao raha manao suicide le zaza hoe fa tsy naposiko pastera fa le zanakay endry be iny tsy naposiko fa le zanakay mahay be iny namono tenao tapoka tao tsy fantatra nanina angamba nisy devolina non misy pression mavesatra loatra napetraka reo mianakavy am'le zaza de tsy zakantsony de mipatitaka ny fony de namono tena izy sans le savoir na sans le vouloir satria tsika mametraka pression ambony am'le zaza tsy azotsika tsaina mihitsy fa io zaza ataotsika hoe elika io eo amin'ny fianakavitsika io mitsiriritra nyreo ray tapo aminy zay manana domanina lalana hanao adalàna mitsiriritra nro ray tapo aminy manana droit isamuse fa izy tsy manana droit tu n'as pas le droit de t'amuser tu n'as pas le droit de faire tout ça tu portes l'attente de toute la famille tu dois être parfait pour nous tes parents zereo le égoïsme atsika ray aman-dreny tu dois être parfait pour la famille pour l'honneur familial ton bonheur ne compte pas de azagagy ianao raha mideprime le zaza azagagy ianao raha andeha tsoro akery amtetezana izy na de nahay be na de endry be na de lazao daholo ny adjectif qualificatif rehetrarehetra zay tianao lazainy nous sommes égoïstes ty tena tsika le mentalité tsika mihitsy ary io le problème tsika malagasy zany hoe le zaza zany nampiasaitsika mba hitsinjo ny andro fahanteratsika nos vieux jours prestige familial de rovino zaza io no kopakelatra tsy misy sevrage mihitsy ary na de efa tafita sur le plan professionnel ary le zaza mila manaiky an'izay deuil zay ianao ray aman-dreny une fois le zaza tafita lasa amin'ny étude universitaire tafita izy tu n'as plus le droit sur cet enfant dans le sens hoe ianao no midiriger ny avenirany ianao no midicté ny avenirany sy manana mila manaiky an'izay atao hoe sevrage zay ianao dada sy mamy mila manaiky an'izay deuil zay ianao sinon cet enfant devient un esclave de la famille cet enfant ne sera jamais épanoui même tout en devenant adulte parce qu'il vit pour les gens il vit pour la famille za tsy miteny hoe tokony hitodi-damosina fianakaviana tsy any tiako resahana fa tsy any le izy satria tellement tsika miformatena le zanatsika hoe ela no reharehanay dikan'izay a manompo anay raha fa à un moment donné io zanakitsika io a manana crise identitaire manana crise identitaire io tanora io de hiteny am'izy hoe je suis passé à côté de ma vie za mahalala tanora ohatrany a ny réussir izy tamin'ny fianarana meilleur élève le zaza tableau d'honneur foana le zaza tafity izy tamin'ny asany tonga amin'ny asa niriny ray aman-dreniny ho azy tsy riko tsara
tafita le zaza tafita ao anatin'ny atao hoe ataontsika hoe le crème de la société tafita ao anatin'ny atao VIP eo amin'ny fiarahamonina fa izay no niriny ray aman-dreniny ho azy indray andro io tanora io rehefa tonga le crise identitaire le crise identitaire mety tsy ary amin'ny fahatandroana efa ty amin'ny âge adulte l'izy no mipongatra fa tsy maintsy mipongatra io crise identitaire io na tianao na tsy tianao fa ny fotoana ivoahany fotsiny tsy samy manana ny azy de ozy izy le tanora hoe zao fiainako zao de hoe fina de hoe manana problème ana suicide le zaza le tanora fa inona ny problème anao gaga daholo ny olona tsy possible misy ty zaza ty no suicidera nefa zaza endry be zaza tafita fianarana ary tafita ny fiainana mitsiritra azy daholo ny fiarahamonina izy anefany mitsiritra ny hafa izay entre guillemets tsy tafita c'est aberrant satria nahoana mitsiritra le hafa izy hoe io olona io afaka nanao zay zavatra mba niriny fony za tsy afaka fa izao fiainako am'izao fotoana zao réussite manana trano manana tômobila manana rehetrarehetra ty dia fiainana niriny ray aman-dreniko anahy fa tsy fiainana niriko ho ahy satria tsy maintsy miaro ny voninahitry ny fianakaviana miaro ny voninahitry ny clan le tribu kely de zay foana le nametrahako any fanontaniana hoe inona moa zany tena antom-pisinao sy antom-pahavelomanao réussir dans la vie ve sa réussir sa vie raha ny olona zany mieritreritra hoe réussir dans la vie de zao illusion de perfection no misy illusion de perfection fa à un moment donné il sera rattrapé par la vie de rehefa rattrapé par la vie dia ozy izy hoe j'ai fait quoi depuis toutes ces années je ne fais qu'accomplir la feuille de route de ma famille. Mais moi, dans cette histoire, est-ce que j'existe? Moi, dans cette histoire, est-ce que je vis? Non. Cet enfant n'a pas vécu jusqu'aujourd'hui. Ty zaza ty mbola tsy niaina, fa ohatrany hoe mbola anaty any am-boka ihany, manaraka ny feuille de route ny fianakaviana. De azangady ianao, raha du jour au lendemain, il va péter les câbles, de mety hiroso am'izay endrika na suicide. Mandeha ny fotoana, inona ny défi mitambesatra amin'izy ireo? Ny défi mitambesatra amin'ny tanora de zao le paraître social ambony be le paraître social napetraky ambony be le barème satria ny époque misy antsika zao ny vanim-potoana misy antsika zao dia niinculquena zany hoe nampidirina ao anaty sain'ny tanora ao anatin'ny sain'ny olona rehetra plutôt ny atao hoe perfection dans tous les domaines tu dois être parfait tu dois être le plus intelligent tu dois être la plus belle tu dois être le plus beau zay ny zavatra asehon'ny réseaux sociaux tu dois être le plus riche tu dois être le plus vavaka miala tsiny am'le fomba fitenenana zay no andrasana aminao zay no andrasana aminao miandry anao ny fiangonana miandry anao ny firenena miandry anao ny fianakaviana de ireo zany no andrasana aminao tu dois être au top dans tout satria nahoana le fiarahamonina misy atsika il n'y a pas de place pour les faibles zay le misy il n'y a pas de place pour les pauvres il n'y a pas de place pour les moches moche entre guillemets en fonction ny norme apetraka de tena tsy tahotra tsy henatra misy olona zay everitsika mihitsy rehefa tsy tafiditra ao anatin'io cadre io de lazaintsika hoe déchet de la société ny olona zany hoe rehefa tsy productif ianao rehefa tsy mamokatra ianao rehefa si tu n'as rien à donner si tu n'as rien à apporter tu n'es rien donc tu es en deuxième plan zay lay défi eo alohany zanatsika am'izao fotoana zao tu dois être le plus beau tu dois être le plus intelligent tu dois être le plus riche tu dois être celui qui a le plus réussi inona ny conséquencen'le izy harcèlement rehefa tsy tratran'le izy
na koa rehefa tratran'le izy zany hoe condamné d'office le zaza tafalatsaka ao anatin'ny atao hoe harcèlement. Harcèlement dans les deux côtés. D'un côté, raha ohatra ianao zany si tu remplis les cases, zany hoe tratranao zany le norme apetraka aminao, apetraky ny fiarahamonina, apetraky ny fiangonana, apetraky ny fianakaviana. Si tu remplis les cases, dès tu vas toujours te faire harceler parce que tu deviens une trophée. Sainao zany ohatra hoe coupe manao zay azahoananao daholo ny olona harcèlement zany. Nahita tamin'ny vaovao misy tovovavy farany zay tsara tarehy be tany an-dafy namono tena. Tovovavy farany zay tsara tarehy, la plus belle, elle s'est suicidée. De gaga ny olona hoe fa inona ny antony namonoany ity vehivavy ity tena. Tellement izy tsara ka lasa harcelé partout. Satria lasa trophée izy. Lasa trophée izy de manenjika azy dao zao tontolo zao satria mila mahazo azy. De tsy zakantsony le harcèlement satria misy olona mampiasa force ny sasany indraindray. Mipanakarena hoe za tsy maintsy mahazo an'la plus belle, za tsy maintsy mahazo an'le tena top de top, za tsy maintsy de lasa harcelé le zanak'olona. Farany tsy nahita solution ntsony le kialakely, inona nataony? Elle s'est suicidée. Mampiomehy be amintsika ve izy? Le atout nananany, le perfection nananany lasa problématique ao azy. Zany hoe tu es déjà foutu d'avance, harcelé foana ianao. Satria lasa mialatsiny am'le teny vary amin'anana, on te chosifie. Au lieu de donner de la valeur à la personne, lasa mirabaisser an'le olona rehefa lazaina hoe eto io olona io. Lasa chose le olona. Lasa coupe, lasa trophée. Le hoe zay mahazo azy. Tsy zakan'le izy namono tena le zaza. Zay ny côté ray. De l'autre côté, rehefa tsy tratranao indray reo critères sasany reo, reo critères apetraky ny conscience collective ny fiarahamonina io de izao indray harcelé ihany koa ianao. Satria ianao tsy intelligent, satria ianao moche, satria ianao tu n'as pas réussi, satria ianao tsy hery, donc tout le monde a le droit de taper dessus. Tu deviens un sac de sable. Ny adalaseny rehetra zao mahazo midariko anao daholo. Tu deviens un sac de sable. Tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent. Harcèlement physique, race, couche sociale. Indrindrandrindra moa raha sanatriaviny zany, tsy atao hoe sanatriaviny zany fa raha toa ka le zaza manana orientation sexuelle tsy mitovy amin'ny mahazatra. Napetraka tamiko ty fanontaniana ty. Manana ilana be izy nefa de ho lazaiko ihany. Allo ataoko sorona ny tenako fa mety mametraka fanontaniana aminareo raha ty zany ka am'ireo zanako reo tsy fantatra ny fiainana, tsy fantatra zavatra hitranga-rapitso. Si jamais un de mes enfants devient homosexuel et moi je suis pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Hanaiky ve ozy le zanako am'izay fotoana zay hoe misy attenteny paternelle tsy tanteraka, misy attente pastorale tsy tanteraka, misy attente ecclésiastique tsy tanteraka. De rehefa hitany fa hoe za mametraka barème ambony hoe ity, de rehefa tsy tonga eo izy de ozy hoe je vais pas déshonorer mon père qui est pasteur, je vais pas déshonorer mon père qui est RGL, donc je vais m'éliminer. Tandremo, ça peut arriver à tout le monde. Raha ianao koa zany ny zanakao no misy am'zany ho arinao ve izy? Satria ianao mpivavaka be ary ianao olona malaza be amin'ny finoana. Satria ianao mety mametraka pression hoe ity no norme. Eritrereto tsara le fomba hitondrantsika ny fiainantsika sy ny ankohonantsika sy ny manodidinantsika. Ny crise koa de ity. Ao anatin'ny crise tsika zao, crise mondiale amin'ny lafiny resaka fiainana, lafiny vidim-piainana. Tapitra hatreo les modèles du temps des papas et mamans. Inona le tamin'ny modèle tamin'ny andron'ny papa sy maman? Afaka ny safidy ny lalam-piofanana zay tiany ho ataony zaza. Ohatra hoe za zany teo dokotera, za zany teo avocat, za teo journaliste, za teo artiste, za teo tsy haiko zay tiantsika. Dia
Tsika nefany a mametraka pression hoe zay mahatafitanao no atao. Le marché du travail no miimposer koa hoe inona no azonao atao fa tsy le mba nofonofonao ntsony. De fantaniana mipetraka hoe moa eo reo zanatsika io amin'ny formation ataony io ho an'ireo zanatsika manao formation efa manomboka universitaire zany resaka hoe na formation professionnelle. Ça va? Est-ce que nos enfants s'éclatent dans ce qu'ils font? Est-ce qu'ils s'éclatent dans ce qu'ils font? Sa ve ny éducation nomentsika an'le zanatsika de hoe tsotra fotsiny le tia zay azahola vola de point barre. Juste pour avoir de la thune. Fa tsy passionné am'le izy. De lasa réduit am'izay ny fiainany. Za zany mivoaka ny trano ahazo vola fa tsy passionné am'le zavatra atao. Dia inona vokatry zay? Lasa misuscité any am'le zanatsika karazana phénomène de bestialité. Asa lazonareo dikany hoe bestialité ohatrany hoe biby. Miala tsiny am'le terme best avy am'le bête. Zany hoe lasa mana toe-tsaina hoe ahoana ny azahoako vola par tous les moyens. Fa tsy épanoui intsony izy sur le plan professionnel. Ary ny problème am'izay fotoana zay de zao. Araky ny resako tary aloha le hoe inona ny ataontsy ny ray aman-dreny aminao de hoe ianao tafita manana maizy azy ianao manan-katao dia inverser ny rôle-ny parents sy ny ray aman-dreny. Lasa les enfants, c'est des enfants qui doivent protéger les parents pour leurs vieux jours. Et les parents maninona? Ny ray aman-dreny indray a no lasa miandry eo karakaraina. Lasa hoe ny zanaka indray no manao protection an'ilay ray aman-dreny. Jereo zareo fa lasa inverser les rôles. Ny fantaniko zany mipetraka de ty. Moa hoe raisitsika au sérieux reo zanatsika reo rehefa mise confier amitsika. Surtout fiarahamonina malagasy. Est-ce que nous prenons au sérieux nos enfants quand ils nous envoient des signaux de détresse? Surtout la société malgache. Zao mantsy osika tsy raha ranjaza ane ty e. Ny zaza koa ne mamorony, ny zaza koa ne mandainga fa tsy tena marina zana zay. Mahatonga amin'ny tena zany mantsy de misy cas ohatry zao. Efa niainako le izy nafahako miaro sy miady ho an'ireto zaza reto. Rehefa sendra zaza anankiray ianao na tanora anankiray zay mitantara aminao hoe za ane ka abusé sexuellement parlant par un membre de la famille. J'ai été abusé sexuellement par un membre de la famille, pas par un étranger, hein, par un proche. Dans la famille. Inona ny réactionnao rehefa mainao zany am'le zanako? Matetika zavatra amin'ireny hoe magnino? Tais-toi. Manala baraka ny fianakaviana. Ny honneur ny fianakaviana mihitsy no mise en jeu. De ampanginina le zaza, de ty mangina tokoa izy. Ho tahotra anao papa sy mama. Fa ho za tary aloha tary hoe bombe à retardement ho anareo hoe zany hoe le tic-tic-tac efa manomboka ilay compte à rebours. Un jour ça va péter. Satria tsy nasianao valeur ny tenin'le zaza. Tsy niraisinao au sérieux ny fahorian'le zaza. De ozy izy le zaza hoe ah bon, si c'est comme ça, je vais m'éliminer aleoko za maty fa angambany a tout le monde sera content. Le monde ira bien sans moi. De aleo za miéliminer ny tenako. Rehefa tonga am'izay point de non retour zay a, tsisy n'inona azonao atao tsiny fa mitomany sisa. Lava ny resaka ho faranako am'le hoe inona ary ny proposition.
Tsy maintsy miafara amin'ny resaka solution. Les propositions na vahaolana solution atolotra eto dia miverina amin'ilay lazaiko tary amin'ny introduction les 3 dimensions familiales, communautaire, institutionnelle. Familiale, communautaire, institutionnelle. Eo amin'ny lafiny familiale. Andeha iverenatsika ny zavatra élémentaire. Napetrak'Andriamanitra. Misy piste de réflexion napetrak'Andriamanitra amin'ny soratra masinao. Inona le zavatra tsotra dia tsotra toloran'Andriamanitra hevitra atsika instaurena au niveau familial aloha ny resaka eto. Ao mantsy ny manomboka ny asa. Deutéronomie 5:7. Tsy fa mahazatra mamaky soratra masina rehefa honoa pasteur fa androany somary miavaka kely. Fa tiako asehoanareo hoe efa misy solution ato. Deutéronomie 6:7. Deutéronomie 6:7 manao hoe vakiko manomboka amin'ny andininy fahaenina. Deutéronomie 5:7 ny andininy fahaenina ka hatreo amin'ny andininy fahafito ny anaran'i Jesosy. Ary aoka ho ao am-ponao zao teny andidiko anao izao. Eno tsara amin'izay ny toeny. Dia ampianaro tsara ny zanakao zany. Ampianaro tsara. Ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, maheno tsara, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifoha, ary fehezo amin'ny famantarana eo amin'ny tananao, sy aoka ho fehy fampatsiarovana eo ambonin'ny handrinao, izany. Averiko, misy zavatra anankiroa zany resahany ato, ampianaro ary resao. Zavatra anankiroa samy hafa reo. Zao tsika ao anatin'ny atao hoe fampianarana. Fa avy eo tsy mijanona eo satria tsy ampy le fampianarana. Ny fampianarana zany karazana direktiva fotsiny. Fa avy eo amin'izay ny mise en application mila resahina amin'ireo zaza reo le izy. Ahoana ny fomba anaovana an'izany? Manome antsika le maniera izy, manome antsika le fomba izy. Na mandeha, na mandry, na mipetraka. Discussion de proximité. Zay le izy. Discussion de proximité. Na eo am-pandriana midabodabo teo nareo mianakavy miresadresaka harivariva miandry sosoa masaka, dia alefaso le resaka. Eny am-pandehanana manao pique-nique na mitsangatsanganareo, alefaso le fa tsy voatery hoe miandry hoe andao any am-piangonana. Andao ana fitaovana any an-trano. Na mandeha, na mandry, na mipetraka. Zay azahoanao an'le zaza zany hoe tena ao anatin'le vie quotidienne. Pratique quotidienne. Tsy resaka magistral intsony eto. Ary ao anatin'ny atao hoe stratégie de proximité akaiky. Ty ametraka fantaniana amintsika fa maninona moa ny tradition orale no taloha noho ny tradition écrite raha amin'ny tantaran'ny soratra masina. Maninona ny lovatsofina no mandanja noho ny soratra. Ny fiarahamonina malagasy, ny taona malagasy dia araka ny teny araky ny fahaenena malagasy, ny tradition orale tompoko dia matanjaka lavitra noho ny tradition écrite. Satria ny tradition orale dia zay mihitsy hoe misy transmission intergénérationnelle amin'ny fiainana andavanandro dia eo no ampitana le afatra amin'ilay zaza. Noho ny transmission académique théorique izay very rehefa avy eo. Fa ny tradition orale mipetraka satria le fomba nampitana le tradition orale am'le hoe mandeha, mandry sy ny sisa. Donc tsy resaka connaissance le izy. Fa am'le hoe tradition orale zay misy resaka, misy fifanakalozana, dia misy resaka souffle ao ambadika hitanao. Tradition orale, feo. Tu partages la vie, mizara fiainana ianao.
amin'ny anaovanao an'izany. Ame ohatra, inona ny antony raha mijery nareo reny film reny na ny fiainana andavanandro mila il suffit de regarder la vie quotidienne. Un père qui va, un père ou une mère, peu importe, miaraka un père qui va avec son fils à la pêche, mandeha miara-manjono ny dadany sy ny zanany. De mety ozy ianao hoe ka zany hoe malaina anjono sy lejono ny zava-dehibe. Fa am'le jono iny mandany fotoana be mantsy le manjono le miandry an'le kankana ihinana. Hoe ho an'ny trondro zany. Fa iny fotoana lany iny, tu as le temps de parler, de discuter, d'échanger avec ton enfant. Ary eo izy réceptif satria ao anatin'ilay mise en situation izy. Fa raha ozy anao hoe avy aty lesy fa misy anao moraly ianao, midira avy any amin'ny efitrano daholo fa misy resaka ao ataon'ny dada aminareo. Izao le ty tsy azo atao mifoka sigara, tsy azo atao mifoka rongony, tsy azo atao manao zao. Ouais, izy le ankizy sady enony fotsiny izy de vita avy teny dada, ay lasa izy miverina any amin'ny efitrano. Tsy mipetraka. Fa le mise en situation, iny hafa kokoa satria miditra ao anatin'ny atao hoe transmission intergénérationnelle. Le tradition orale, le atao hoe tradition zany mampita ianao lay valeur amin'ny alalan'ny teny eo amin'ny zanaka. Ny fiainana tompoko dia tsy vola ihany. Ny fiainana tompoko dia tsy fikaramana ihany. Tsara ny mitady vola fa vola arinam-baravarankely nanao raha toka tsy mahavoaray ny valeur tokony ho izy ny zanaka. Dimension communautaire. Be dia be ny mbola azo resana familiale fa voafetra ny fotoana. Dimension communautaire. Eto zany mitodika amin'ny fiangonana amin'izay eto. Inona moa ny atao hoe fiangonana? C'est quoi une église? Dia ny soratra masina ny mamaly azy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Misy axe anankitelo mahafiangonana ny fiangonana. Ny fiangonana dia toerana ampianarana ny soratra masina. Oui. Ny fiangonana dia ny mpianatra ozy dia naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiaraha-mivavaka ary ny fiombonana. Misy dimension communautaire ao zany. Lay vavaka efa iainantsika ao arabasoa arabatsara, le fitoam-bavaka ny sampany, le fitoam-bavaka ny ampiangonana. Ny fampianarana efa misy ao arabasoa, zay mety tsy ampy kely. Fa le fahatelo farany ity, le dimension communautaire, le iombonana ny zavatra rehetra, eo no misy indrobe ny mpandrafitra. Satria nahoana? Ny problema ny fiangonantsika ry havako any Madagasikara dia zao hoe. Ny problema ny fiangonana dia zao hoe ny fiangonana zany lasa mega church. Lasa fiangonana lehibe, fiangonana mara be olona. Mirerentsika eo amin'ny fiangonana feno be ny mpiangona isan-kalady. Ndry mahafinaritra. Fa izao ny olana, zay le revers de la médaille, tsy voajery amin'ny atsipirian'ny olona. Tsy voajery ny olona fa lasa amin'ny akapobe ny zavatra fotsiny. Ka rehefa tsy tratra izany dia inona ny tokony ho ataon'ny fiangonana? Tokony miorganize zavatra tsika. Ohatra, asio séminaire na conférence matetika mahakasika ny sujet io eo anivon'ny fiangonana mba ahafahana manome outil ny mpampianatra sekolalady. Hofan'ny mpampianatra sekolalady amin'izany. Hofan'ny mpiandry. Hofan'ny diakonina. Ankoatr'izay koa dia asivo séminaire ho an'ny tanora. Ilazana ny sujet rehetrarehetra. Aesoriny ny henatra hoe tsy miteny zava-pady atao anatin'ny trano fiangonana. Izay no atao hoe accompagnement pastoral. Satria ao anatin'izay ianao mizara ny maharary azy. Zay le hoe accompagnement mantsy hoe avec, dikany accompagnement mantsy teny anankiroa, avec et pas, zany hoe partager le pas de la personne. Atsanganiny atao hoe groupe de parole any amin'ny quartier. Tokony misy groupe de parole tsy mihoatra ny olona 10 ao anaty groupe anankiray mba ahafahan'le olona ao anatin'le groupe de parole mihaino hoe zao niany problemako, mba misy mihaino le izy.
groupe de parole ajanony lay fitaovavahana any am-piangonana tsika masy mba manao fivorinany amin'ny faritra na manao vondrombavaka any nefa le vondrombavaka ataotsika mbola mireproduira an'lay fitaovavahana any am-piangonana tsy ilainy olona tsony iny fa ny zavatra ilain'ny olona any amin'ny faritra dia zavatra mahakasika ny fiainany groupe de parole ny ilain'ny olona mila miresaka ny amin'ny fiainana ny théologie any am-piangonana fa any amin'ny faritra inona ny maharary ny olona any amin'ny faritra anao io faritra io a zarazarao azo atao be dia be fa hoe groupe de 10 zay le groupe de parole satria mila zavatra de proximité iresaka zavatra maharary mantsy eto eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka nanao an'ity andray mandeha fa tsy tafaverinako tsony hoe satria manahirana ny organise azy fa tokony mbola ho atao manaovanareo karazana débat intergénérationnel zany hoe asaina ny ray aman-dreny amin'ny andaniny ary ny ankizy amin'ny ankilany dia parole de vérité inona ny vérité tsany reto zaza reto ny resahana ny ray aman-dreny tazidio tsara fa ny zaza ao anatin'ny dynamique de groupe izy no miteny fa raha izy rery ozy anao ka le zanako re tsy miteny any an-trano paster inona anao azoko anampiana azy mais c'est normal fa rehefa ao anatina groupe le zaza le dynamique de groupe misokatra vavanio dia raha ohatra zany ny fiangonana tena mbola ilaina ny fiangonana ry domoraja fa izay fiangonana tsy am'le modèle araky nyletreretanao azy le fiangonana le hoe mbola mamerina an'le ataon'le fiangonana ataony amin'ny faritra fa miorganiser soirée na après-midi na matin tsy haiko zay tianareo a débat intergénérationnel ny tanora ny ankizy atao amin'ny ilany amin'ny daniny ary ny ray aman-dreny aty amin'ny ankilany fa ho hitanao fa hamoaka ny eo am-pony reo ary mamoaka ny eo am-pony koa ny ray aman-dreniny eo am'izay nareo a mety ho gaga mifampidécouvrir hoe hay ve zany no ao anatin'ny fony ty zanako ty de eo koa le zanako koa hay ve zany no ao anatin'ny fony zanasy fa hoe fa tsy mivoaka zany any an-trano ohatra satria mety mbola misy ilay timidité karazana confrontation karazana battle zay moa filazana tanora azy le battle moa le karazana ohatra hoe manao battle ana danse de hoe mifaninana tsy mifaninana moa zany ty fa mifantriky ao anatin'izay ary farany de hijanonao ny dimension institutionnelle ny fanjakana nataoko farany ty eto aho zany dia mitodika tsy fantatro moa raha misy miaino na tsy misy miaino nareo any mitodika amin'ny ministère de tutelle ny jeunesse ary ministère de la population ny fandaranresaka zoma masy de tena naompana amin'ny fiainam-bahoaka no réflexion ka eto zany tsy voatery ho politika foana fa mahakasika vie sociale mitodika aminareo ministère ny tanora aza réduisena amin'ny barea fotsiny tompokoa ny teti-bolanareo na ny sport ny atao hoe jeunesse ny mahazatra ny hoe atreto aloha zavatra hitako hoe ministère jeunesse et sport qui dit jeunesse de sport zay ny andohan'ny maro de nanome vola zao milliard ny fanjakana ho an'ny mpanao baolina foot nanome vola zao milliard ny fanjakana ho an'ny mpanao basket nanao zao milliard ho an'ny mpanao judo oui ilainy zany fa tsy zay ny tsy zay ihany ny jeunesse mba hasivo teti-bola re tompoko azafady na de kely fotsiny azy ity resaka ny resantsika androany ty hoe asivo plateforme amina resaka prise en charge psychosociale ny tanora manana problème psychologique asivo an'izay zany mino fa mpamatsy vola volany amatsy an'izany raha ohatra ka atao zany satria ilay ny fiainam-bahoaka zany fa lasa zay foana le erreuratsika zay foana le erreuratsika hoe zay manana zavatra tolotra ihany zany no raisina an-tanana hoe za zany mahay sport dia considéré satria mba mahay izy de ahoana zany le tsy mahay sport ohatranay ahoana zany le tanora tanareo tsy mahafeno zay lezaka zay tsy mahafeno le perfection il n'est pas beau il n'est pas fort il n'est pas riche il n'est pas intelligent il n'est pas sportif il n'est pas best of the best est-ce qu'il ne compte pas est-ce que ce sont des déchets
fa hoe mila toanana reto olona reto fa mahay baolina ny Barea de toanana, mahay baolina le mpanao basket any koa de toanana. Bravo. Donc zany raha azoko tsara ny ministère de la jeunesse et sport sy ministère de la population de natao hanoana ny olona mahay ary ny tsy mahay zany ahoana. Avena ka reny efa fakofakon'olona ireo anie miresatsika hoe miosy reo tena mila fanampiana. Atsangano ny plateforme na prise en charge d'urgence mivoaka tamin'ny Facebook, mivoaka tamin'ny gazety fa mitombo isan'andro ny zaza mamono tena. Misy responsabilité nareo fanjakana ao ambadika zany. Efa nanangana ny crise commission de crise ve nareo. Misy psychologue eo am'izay miverina amin'ny teny le namatsika teo rehefa tsy ny psychologue. Nareo no tokony manangona ny psychologue sy ny psychiatre zay misy ao Madagasikara. Nareo no tokony manangana ny olona assistant social. Efa nakamba anareo ve olona reo. Nareo koa miantso aumônier. Ianareo koa miantso ny pasteur. Ianareo koa miantso ny prêtre. De manangana anareo karazana commission d'éthique. Tompoko asa tokony atao daholo zany. Mila voly zany. Izay mahatonga mitodika aminareo ministry ny mponina sy ministry ny tanora manoloana zany zavatra zany. Asivo ny numéro vert azon'ny tanora antsona en cas de détresse satria le ray aman-dreny tsy eo fa lasa mivarotra mbola namelatra entana any an-tsena mbola lasa nitety tsena. Le zaza nefa tsy miandry any ray aman-dreny verina avy any fitetezana tsena fa tratran'ny atao hoe détresse izy anao antsony asio numéro vert. Miantso an'io plateforme io hoe mila fanampiana aho fa tena kenda aho zao. Fa tsy hoe andraso ao dadalahy sy mamalahy. Dada sy mamalahy raha ataontsika tsy miverina raha tsy afaka herinandro fa nandeha nitety tsena, nandeha ny Majunga, nandeha ny Diego, de hiandry azy hiverina zany de raha mamono tena izy entre temps. Farany sosokevitra anankiray koa ity avereno zavatra efa natao taloha ity fa somary latsaka taty aoriana lay socialisation des jeunes. Organisez-vonareo camp de vacances. Tena mila atao zany. Ataovy ny camp miorganiser camp de vacances. Classe verte ozy izy ny filazany sasany azy. Midécouvrir ireny nature ny zaza. Échange régional fa tsy hoe anao baolina fotsiny. Échange entre régions. Mila socialisena le zaza. Déconnectena amin'ny écran. Raha te hanampy ny tanora ianareo tsy resaka matérialy ihany toy ny hoe omena moto, omena vary, omena t-shirt fa arovy ny ain'ny tanoratsika. Zany hoe tsy mamono afo efa mirehatra an-trano vao hoe ndao vonona ny afo. Fa manomboka any amin'ny fototra. En amont. Ahoana? Mila socialisation ireny tanora satria isolé le zaza. Midy ao anatina bulle le zaza. Tsy zatra tsony ny atao hoe mifampikasokasoka amin'ny atao hoe socialisation. Forony io, azo atao tsara io. Ho anareo latsaka filoham-pirenenareo, fantatranareo fa manana miliary. Rehefa hizary vola ihany nareo aza vary no zaraina, aza t-shirt no zaraina. Organisez-vous eto zany fa mameso papa ho anareo candidat présidentiel. Organisez-vous camp de vacances ho an'ny zaza. Organisez-vous classe verte ho an'ny zaza. Organisez-vous échange interrégional ho an'ny zaza. Sy ny sisa sy ny sisa. Socialisation. Socialisation. Saotra anao manakasina fa tsy ampy. Raha io anankiray lazainao io tsy ampy io. Fa ho an'ny fanjakana ny resahako eto. Mila vulgarisena zany. Mila aparitaka zany. Ka ny ahy eto zany de tena mianika any amin'ny fahefana faratapony aho. Aza miroso amin'ilay politique de cache-misère. Hoe mampalahelo ilay tanora de omena cahier, stylo, de omena kitapo, de omena cantine kely, de omena bisikleta. Tsy ratsy zany.
fa le olona hifototra de io le socialisation aky izy io no mila iverenatsika zay re avako ny fotoana moa mandehabe rehefa tsy voatsabo reo rehefa tsy voajery reo de ny ankizy lasa any amin'ny namany izy no manapatra ny fony hitanareo mahatonga le harcèlement iverenao kely tarehanao misy le harcèlement ohatra hoe hitanao zany le zaza harcelé le zaza fa ataontsika hoe obèse sanatria harcelé le zaza satria ataontsika hoe misy handicap harcelé le zaza satria misy tsy ampy ny fitaovana any am-pianarana zay nahatonga le iralesabotsy iny dia any amin'le namany io izy no manapatra ny frustration de zay mahatonga an'ilay harcèlement be ne ny zanatsika tratra ny harcèlement ao amin'ny réseaux sociaux ka mahatonga azy hoe tsy te hivoaka ny trano intsony satria harcelé ny namany harcelé ny namany asa raha mba azonareo an-tsaina fa misy an'izany harcèlement zany mahazo ny zanatsika satria frustré ny anankiray dia any amin'ny hafa izy no manapatra de indray avy eo lasa manao effet domino de iny koa miharcelé ny hafa dia lasa tsingerin ratsy izay le tompoko ny afatrafatra tam'ty ariva ty lavalava le izy hifonana fa tsy maintsy natao ohatr'izay moa le izy mba hahatonga atsika hahazo tsara ny tianao lazaina zay ary fa de manome fotoananao amin'ny heriny toy zao ray raha sitrapon'andriamanitra am'izay mety loha hevitra ho hitatsika mety mahaliana atsika mianakavy raha soa tompoko